Tamin'ity andro voalohany ity dia fanitanana goavana no niarahan'ny HVM Antananarivo tetsy amin'ny kianjan'ny PDL Ampanefy ho an'ny Antananarivo Atsimondrano. Fototra ny fampandrosoana ny commune ary no mahalehibe ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina dia nanentana ny olom-pirenena ny nisafidiny amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny atoko hery vaovao an'i Madagasikara. Zany dia hoe io ny fampandrosoana fototra. Zany hoe asongadinay ny mahalehibe ny fifidianana io. Zay zany le antokana isaky miteny hoe alao andeha ny fifidianana. Alao ny vahoaka ny tsara. Zany hoe mampirisika amin'ny vahoaka zay hifidy aloha. Andao hifidy satria ny fiainanao andavanandro meranao eo an-tanàna. Rehefa hifidy ianao dia iresaka ny lasa fotsiny vetsika. Sa mba hijery an'izay ho avy amin'izay. No avy aminay dia miaraka amin'ny antoko HVM satria io ny antoko voalohany manohana amin'ny fanjakana. Nampahafantarina teto Ampanefy ihany koa ireo kandida mitondra ny lokony hery vaovao an'i Madagasikara amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina izay ataony ndraiky amin'ny 3 Jolay izao. Taorian'ny teny any Ampanefy ny hariva teo dia mifampitaona tamponina amin'ny commune Avaradrano ny antoko hery vaovao an'i Madagasikara. Ny HVM izay marihana fa manana lisitra ny kandida betsaka indrindra amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina. Ny commune 5,930 dia misy kandida HVM avokoa ka ny 3,930 dia mitondra ny lokon'ny kandida HVM. Manohana ny kandida amin'ny lisitra hafa izy ireo amin'ny tanàna roa. Ny lisitry ny kandida Iarivo mitambatra, Tarian'Hery Rafalimanana no tohanan'ny HVM eto Antananarivo renivohitra.